eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray dia nilavy ny fampanoavana ny fangatana fahafanavonjy maika ny Ary Rapanoelina amin'ny talata 7 martsa ho avy izao nivoaka ny didy mahakasika ity raharaha ity araka ny fehi-kevitra notontony ny filohan'ny fitsarana manoloana ny voaheloko izay ny mahakasika ny vaovao iny fa noho ny resaka fanoherana sy fikasihan-tanana mpitandro filaminana dia nampanatsony teo nivony sampana fikarohana eloka bevava etsy fiadanana irazafy mahefa Hermanana mpanao politika sady mpikambana ao anatin'ny antoko politika mapara teo jerentsika ary ny fanatetena. Nampanatsona tena nivony sampana fikarohana eloka bevavy ny fiadanana ny Razafy Mahefa Hermanana mpanao politika avy amin'ny mapara fanoherana ary fikasitanana mpitandro filaminana amin'ny ampangana azy mitsipaka ny fiampangana azy ity mpanao politika ity saingy tonga teny amin'ny brogadiny zandary teny fiadanana namaly ny fiatsona ary niaraka tamin'ny mpisolo vava azy Hermanana Razafy Mahefa. Nisy fitoriana momba ny hoe acte de rébellion et puis violence contre les forces de l'ordre zany hoe nanao rébellion zany a sy hoe tsy asantanana mpitandro filaminana zay moa zany tena fototry le fitoriana dia za moa zany tonga dia nataony zareo enquête tena natao anatin'ny fitoniana sy ny fifanajana tanteraka aloha tatao amin'ny gendarmerie pirenena zany tiako manamaritra an'izay ary ny tenako moa dia nilaza tsotra fotsiny hoe misy vavolombelona ny fahatongavan'ireo huissier sy ny fahatongavan'ny zandary sy ireo andian'olona folo nandravan'ny magasin koa tamin'ny andro nanavana amin'ny magasin 11 janvier fa 90 taona ve vao lasa mahery setra afaka hoe anao fihetsika mahery vaika amina mpitandro filaminana dia very mpiama fa tsy dia mitombona loatra zay ary ny hoe acte de rébellion moa tsy nanao fa dia ny texte ny didim-pitsarana ny ordonnance ny napisebako hoe mandrara ny fandravana nanao rétractation izy mbola rejeté ny rétractation zay no nasehoko ny huissier dia lasa ny huissier ny fanao veloma zay niaraka teo fa tsy nisy ny fisarahana teo hita mpanao gazety fa fandretanana ny fanao veloma tamindreo zandary anankiroa ny zandary aza mbola nyteny tamiko le anankiroa hoe tena gaga zay raha fa tsy nahita olona tony ohatranao nefa ravana ohatran'izao fananany misy tsy mahandry ny didim-pitsarana mbola miandry ny cassation zay zany tokony hoe matoky ny fitsarana ny tenanay arak'izany tsy andrasana ny toy ny raharaha Razafy Mahefa Hermanana sy ny momba ny magazainy eny talata maty.